La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. No mariana tamin'ity androany ity ny fahasivy amin'ny dimapolo taona nahazoany Senegal ny fahaleovan-tenany. Nahazo fanasana manokana avy amin'ny filoha Macky Sall anatrika izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mivady. Tsy feno fepetra entina miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana eto Madagasikara manoloana ny tsy famary toerana lalàna mahakasika izany. Na eo aza izay misy brigade nasionaly napetraka hoy ny samifina. Mitoy ny fanafangaroan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fiarovana ny tombontsoa manokana sy ny raharaham-panjakana. Ny mahakasika ny tany misy ny village voary Andotapenaka inay no nisehony izany ankehitriny. Natsahatra ilay lalàna amin'ny feno horonan-tsary sy ny sarimihetsika na ny politique nationale du cinéma et de l'image animée ary isy ny amolavolana lalàna vaovao azahoan'ny rehetra tombontsoa. Ity resaka ity izay niteraka savorivory tamin'ity herinandro ity. Eo amin'ny maresaka iresa-pirenena nanoratra taratasy nangataka famelana amin'ireo vahoaka Algéria ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika nandritra ny taratasy sa fanaovam-beloma nataony. Nizarazara ny hevitry ny vahoaka Algériana tao aorianan'izay. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoanany vaovao eto amin'ny Kultivika amin'Azanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao dia ny mariana tamin'ity androany ity ny fa 7 taona nahazoan'ny Senegal ny fahaleovan-tenany. Nahazo fanasana manokana avy any amin'ny filoha Macky Sall anatrika izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mivady. Fanadina. Monsieur Andry Rajoelina, président de Madagascar. Efatra aprily 7 efatra aprily 2022 feno 7 taona androany ny nahazahoany ny Senegal ny fahaleovan-tenany. Fotoan-dehibe ho an'ny vahoaka Senegalais araka izany ny andro androany. Vahiny manakaja maro no nasain'ny filoham-pirenena Senegalais Macky Sall tamin'ity fotoana ity. Isan'ny nahazo fanasana manokana ka nanatrika izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady. Ny filoha Andry Rajoelina izay filoha tanora indrindra aty Afrika no fidiny Senegal ho vahiny manokana amin'ity fetim-pirenena ity. Tsapan'ny filoha Macky Sall ny finiavan'ny filoha malagasy te hanova ny tantaran'i Madagasikara sy te hanavitra ny Madagasikara. Ohatra azo ny mpitondra Afrikana laitahaka ka antony ny fidianana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Nomena toerana manokana eo akaiky ny filoha Macky Sall hatrany araka izany ny filoha Andry Rajoelina mivady nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena. No tanterahana tao amin'ny Place de la Nation ao Dakar renivohitry Senegal ny matso mariky ny fankalazana ny fetim-pirenena. Nanomboka tamin'ny 7 ora tany an-toerana ny fidiran'ireo vahiny manakaja izay nasaina anatrika ny matso toa ny filoha libériana. Loha hevitra novoizana nandritra ny fankalazana ny hoe les forces de défense et de sécurité un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. Na ny hoe ohatra ho amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ho amin'ny fampiraisam-pirenena ny mpitandro ny filamenana. Commémorant le 59e anniversaire. Amin'izao fanamariana ny fa-7 taona nahazoan'ny firenentsika ny fahaleovan-teny zao ka nanantsika fandrianana arabaiko sy isorako manokana ny fahatongavany rahalaiko avy any Madagasikara ilay nosy lehibe eo ihany koa ny avy any Liberia ny avy any Sierra Leone
nanome voninahitra ny matso ny fanatrehan'izy ireo ny fotaona. de la Gambie. Raha ny fandaram-potoana, matso lehibe no notanterahana teo amin'ny arabe Général de Gaulle. Taorian'izay, nisy ny tafa ny fanaovan'ny filoha Rototo, ka isany nivotra tamin'izany ny fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena malagasy sy ny Sénégalais. Eo ihany koa ny fifampizarana traikefa eo amin'ny firenena Rototo. Isany nivotra ihany koa ny fanokafana indray ny ambasady Sénégalais eto Antananarivo, izay nikatona ny 15 ny volana Aprily taona 2012. Taratra avy amin'izao fifandraisana eo amin'ny firenena Rotota izao, ny fanasana manokana ny filoha Andry Rajoelina mivady fa manana ny toerany Madagasikara eo amin'ny setry ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Mametraka ihany koa ny toerana lehibe misy any Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny fiarovana ny tontolo iainana izay mifandraika amin'ny takiny ny vanim-potoana. La criminalité organisée, y compris le trafic d'êtres humains, et assurer des missions de sécurité et de protection impliquant un risque élevé, nécessitant une réponse rapide. Fafanapa-kevitra sy fampitam-baovao marina katoavin'ny fahefana-panatanteraka omalina andritra ny filan-kevitry ny minisitra fa eo ihany koa ny fandraisana adidi-mpanjakana manafoana rafitra. Fezora Valy. Fankatoavana ny fampitam-baovao am-bava sy fantsiana adidi-mpanjakana izay no nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta ny tanterahana omaly teny Mahazoarivo. Nasimpantsiana ohatra ny adidi-mpanjakana manafoana ny OTU na Office des Travaux d'Urgence sy ny BPPAR na ny Bureau des Projets de Promotion et d'Aménagement des Régions eo anivon'ny Ministera ny Fanazariana ny Tany, toeram-ponenana ary asa vaventy. Anisan'ireo fampitam-baovao am-bava nisongadina ny isin'ny fandefasana mpitandron'ny filaminana mpizadrara hiofana ny ivelany. Nekena ihany koa ny ampanarahana teknôlôjia na système informatisé et centralisé amin'ny famoahana visa na e-visa eo anivon'ny Ministera ny raharaham-bahiny. Hodiniana ihany koa ireo fepetra ahazoana ny visa diplomatique sy ny visa de courtoisie. Ankoatr'izay, ho tanterahana ny 20 Aprily izao eto Antananarivo ny fihaonana ara-politika ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina. Ho tanterahana eto Antananarivo ny 12 Aprily ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Eo amin'ny lafiny filaminana sy fitsarana, isy ny atrikasa fanentanana isorohana ny fitsaram-bahoaka atao any Antsirabe. Nankatoavan'ny mpikambana ao amin'ny governemanta ihany koa ny filazana fa atao maimaim-poana ny fikarakarana tota-taratasy ara-tany sy ireo dingana ho an'ireo olona esorina amin'ny taniny noho ny filan'ny fanjakana izany. Ankoatr'izay, andray anjara amin'ny fihaonana ara-angovo eto amin'ny ranomasimbe indiana izay atao Atsila Réunion ny 7-12 Aprily izao i Madagasikara. Eo misehatra ny fanatanjahantena, hotohizana ny asa fanamboarana akanjo automasina izay ahafahana mandray olona miisa 2 alina ary ahitana piste d'athlétisme. Famizoritra milamina ny fanomanana ny fifidianana solombavamboaka ho ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta nandritra ny fihaonana tamin'ireo mpiara-miombina antokony Madagasikara tamin'ity androany ity. Gaëtan Andretsilava. Nametraka rafitra iray ahafahan'ny mpiara-miombina antoka mifanakalo hevitra amintsika ny gouvernemanta. Nisy araka izany ny fihaonana izay niresana manokana ny fanomanana ny fifidianana ho solombavambahoaka. Ny mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara izay efa nanome $20 tapitrisa anampiana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ho solombavambahoaka ny 17 ny volana May ho avy izao. Izay rehetrarehetra zay no natao mba namafisana orina ny demokrasia sy ny firenena tsara tantana ary mandala ny zolombelona eto amintsika. Ka zay rehetrarehetra zay no resantsika dia ny fanamafisana zareo, ny fahavononana zareo anampatrany ny Madagasikara mba isiny zay fanamariny toerana zay eto amintsika na hoe stabilité zay eto amintsika satria ny demokrasia dia zavatra tsy maintsy izoratsika ary iasantsika mandrakariva. Tsy misy hoe ka vita ny fifidianana filohan'ny République iny dia tampitra eo ny demokrasia fa dia ny fifidianana ny solombavamboaka dia manamafy amin'izany fifidianana manakaiky ny vahoaka zany izany demokrasia dia tsy maintsy iainantsika eto amin'ny firenentsika. Ankoatra ny fifidianana, isan'ny voaresaka niaraka tamin'ireo mpiara-miombina antoka ihany koa ny fandriampahalemana. Raha ny fanazavana, matsapa izy ireo fa misy vokany ny ady atao ampilamina ny tany sy ny firenena. Ohatra amin'izany ny fisian'ireo mpitandro filaminana eny amin'ny sehatra rehetra. Matsapa izy rehetrarehetra fa misy vokany sahady ny mahakasika an'izany. Ohatra zao
miady ataontsika afakanakery na kidnapping zany nakasitrany zareo mihitsy ny malafiny zavatra ray manokana mahakasika an'izay fantatry koa fa mankasitraka koa zareo ary matsapa zareo fa ny amin'ny hoe fisian'ny mpitandro filaminana eny amin'ny sehatra rehetrarehetra na aty andrenivohitra zany na any ambanivohitra ny patrouille rehetrarehetra reny dia atsapana tokoa fa manomboka miverina tsikelikely ny fatokisana eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpitandro filaminana ankapobeny sy mpitondra fanjakana ankapobeny. Iroso amin'ny fametrahana fandriampahalemana any amin'ny faritra rehetra ny mpitondra ary hotohizana ny ezaka famerenana ny fampitokisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka araka ny sorodalana napetraky ny voalohan'ny repoblika. Mila ezaka sy fiaraha-miasa amin'ny rehetra nefa izany. Famitohy ny fanafangaroan'ny filoha teo Lomar Karavalomanana ny fiarovana ny tombontsoa manokana sy ny raharaham-panjakana. Ny mahakasika ny tany misy ny village voary Andotapenaka indray no isehony izany ankehitriny. Miantarandriana io. Fomba fanao na afantarana ny filoha teo Lomar Karavalomanana manohy ny fanaparam-pahefana sy ny fanafangaroana ny raharaham-panjakana amin'ny fiarovana tombontsoa manokana ity filohan'ny antoko dimy ity ankehitriny. Ahitana izany mikasika ny raratany eo amin'ny village voary Andotapenaka. Nilaviny teo anivon'ny commune Antananarivo hatrany ireo fangatahana fahazon-dalàna manorina na ny permis de construire eo amin'ity tany ity izay misoratra ara-dalàna amin'ny CEMAD. Ity tany ity izay kasain'ny filoha teo Lomar Karavalomanana ho alaina ary efa nisy ny fangatahana nataony momba izany. Tsy mitombina raha ny angom-baovao ny tsy fanomezan'ny commune Antananarivo ny permis de construire ary maneho fiarovana tombontsoan'olo tokana izany. Tsy nisy ihany koa ny fanazavana na ny motifa tamin'ny fandavana nataon'ny commune. Tato anatin'ny taona maro no efa nisy ny disadisa mikasika ny tany mirefy manodidina ny 7 hektara misy ny village voary Andotapenaka ity raha tsy ahivina nisy ny fangatahana ny tany nataony teo anivon'ny orinasa Tico saingy noho ny tsy fitohizan'ny taratasy sy niverina tamin'ny fanjakana ny tany ny taona 2024. Taorian'izay no sy ny famarotana izany tamin'ny CEMAD. Nangataka ny fanafoana ny famarotana io anefa teo anivon'ny orinasa Tico, fangatahana izay tsy ara-dalàna araka nambarany Pahalalàna. Mampamehitra am-pantaniana manoloan'izany ny hoe misy ve ny fitanilana ataony eo anivon'ny commune Antananarivo mba hiarovana ny tombontsoan'olo tokana rehefa tsy azony eo anivon'ny orinasa Tico ny tany. Ampikatsoana ve ny taratasy rehetra mandalo eo anivon'ny commune Antananarivo mikasika ity tany ity. Andriamatoa Lomar Karavalomanana izay sady mpanolotsaina eo anivon'ny commune Antananarivo. Lafim-baovao hafa kosa indray. 3 volana voalohan'ny taona tsy mbola maro toerana ny ariary ankoatra ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany entina ampiditra vola vahiny betsaka eto Madagasikara. Ilaina ihany koa raha ny fanazavana ny fampitombona ny tany fanondranana entana makany ivelany. Michela Renardzo. Raha ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 dia azo hitaravana ny fiainan-danja ny ariary. Hatreto dia tsy mety latsaky ny 4,000 ariary ny euro iray ary tsy latsaky ny 503 ariary kosa ny dolara iray. Raha ny totanisany voaka farany dia tahaka izao ny sandan'ny ariary nandritra izay 3 volana voalohan'ny taona 2024 izay. Ny volana janoary 2024 ny euro iray dia natakalo manodidina ny 24,000 ariary. Ny volana febroary 2024 ny euro iray dia natakalo manodidina ny 4,000 ariary ary ny volana martsa 2024 ny euro iray kosa dia natakalo 24,3 ariary. Mikasika ny dolara kosa indray ny volana janoary 2024 ny iray dolara dia natakalo 503 ariary. Ny volana febroary 2024 503 ariary ary ny volana martsa 2024 2,703 ariary. Tepika maromaro no ahafahana mifena mametraka ny fahamarinan'ny toeran'ny ariary. Isan'izany ny fampitomboana ny tany fanondranana entana makany ivelany. Amin'ity foana zany zao dia hiakatra nefa antsika miezaka mitazona ny vidin'entana hoe tsy hiakatra. Mety tsy miakatra ilay izy satria efa izay ny farany zakan'ny fahefa-mividin'ny malagasy angamba ny hany sisa tsy mpiakatra ny vidin'entana. Fa raha ny sandan'ny ariary miendanja foana io dia tokony efa tsy zakan'ny malagasy tsony ny vidim-piainana amin'izao fotoana. Volume exportation aloha iny dia asa lehibe tokony hoe zahan'ny fanjakana malagasy hoe ahoana ny azona manampy ireo mpanondrana entana. Tena misy fiantraikany amin'ny vola fampitoana ny volume exportation na tsy exportation ary fa ny production locale ihany koa, ny production industrielle ihany koa tokony
iazana ampitomboana ainga ao anatin'ny emergence daholo za amin'izao fiandohan'ny volana aprily izao dia tsy mitsaha miakatra hatrany ny fanakalozana ny ariary amin'ny vola vahiny mihoatry ny 4,000 ariary hatrany ny euro ary efa hananiky ny 4,000 ariary ihany koa ny dolara. Androany 4 aprily 7,2 ny euro iray dia atakalo 7,7 sy 4,720 ariary ary androany ihany koa 4 aprily 7,2 ny dolara iray dia atakalo 13,903 ariary. Faharivo andro katroka amin'ity androany ity ny nandaniana ny lalàna amin'ny feny serasera izay niteraka resabe teto amin'ny tany sy ny firenena. Eo amin'ny mpamolavolana ny Pekady Aroso Anitsina izany fitondrana ankehitriny. Fezora Faly. Valo Jolay 2024, 4 aprily 2024. Feno arivo andro katroka androany ny nandaniana ny lalàna 2024 tsipika 820 mifeny serasera teny anivo ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza. Lalàna izay nahaberesaka ary notoeriny mpisehatra maro toy ny mpanao gazety malagasy vahiny, UPF na Union Internationale de la Presse Francophone, ny RSF na Reporters Sans Frontières, orinasa an-tserasera samihafa, mpanao politika, olom-pirenena. Ankehitriny, tafiditra anatin'ny laharam-pamehan'ny fitondrana sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny fantsiana io lalàna io ary efa ampamolavolana izany ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Tsy ho averina hatramin'ny anefa ny famolavolana izany. Isy atoato raha ny fanazavana ny fionana sy fakakevitra amin'ireo mpisehatra toy ny mpanao gazety, tompona orinasa an-gazety sy orinasa an-tserasera samihafa ary ireo mpiara-miombona antoka rehetra. Isan'ny teboka ilana fantsiana maika raha ny fanazavana, ireo teboka izay niteraka resabe teo aloha toy ny fanitarana ny haino aman-jery, ny fisoloana tena ao amin'ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée sy ny maro hafa. Fa eo ihany koa ireo makasika ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany. Ratsehivina, etsika maro no nitanterahana ho fanoherana ity lalàna 2024 tsipika 720 ity. Isan'izany ny Mouvement pour la liberté d'expression na ny MLE izay notariny ny mpanao gazety niarahana tamin'ny olom-pirenena sy ireo mpisehatra rehetra manohitra ny fanohitohinana ny fahafahana maneho hevitra izay zo fototra tokony hananan'ny olombelona tsirairay. Etsika izay hita manerana ny nosy. Andrasan'ny maro araka izany izay ho fanovana entin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra misahana ny fantsiana io lalàna io ankehitriny. Ho taterina aminao miandalana ato anatin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV FM hatrany ny mikasika izay. Fanatsahatra ilay lalàna amin'ny feny horonan-tsary sy ny sarimihetsika na ny politique nationale du cinéma et de l'image animée ary isy ny famolavolana lalàna vaovao azahoan'ny rehetra tombotsoa. Ity resaka ity izay niteraka savorivory tamin'ity herinandro ity Gaëtan Andriatsilao. Mizarazara ny hevitra manoloana ny lalàna 2017-011 mifeny horonan-tsary sy ny sarimihetsika na ny politique nationale du cinéma et de l'image animée. Natsahatra io lalàna io ary isy fakana hevitra ahafahana manolotra lalàna vaovao azon'ny rehetra tombotsoa. Zay mitombona ilay resaka abrogation, zay rehefa natsara amin'izay ilay abrogation. Dia anangona ny mpisehatra rehetrarehetra zay anao ny fifandaniana, fiarahana miasa dia anatanteraka zay ahafahana mametraka rafitra sy lalàna iraisan'ny rehetrarehetra. Satria araka ny voateny ny olona zany mpisehatra rehetra zay niteny teo samy manana ny heviny. Ilay izy mizarazara be zareo samy zareo izay. Dia izay no ny ministera manangona, izay fotsiny manangona ny hevitra ary mitady izay marimaritra iraisana ho an'ny tombotsoan'ny cinéma sy ny tombotsoan'ny audiovisuel, izay fotsiny ihany. Isy araka izany ny fampiatsoana ireo mpisehatra rehetra sy ny fakana hevitra amin'izy ireo izay atomboka ny herinandro avy izao. Amin'ny herinandro ihany ny ministera dia fanomboka ny fampiantsoana. Io tsy miandry ela be hoe miandry amam-bolana na amin'ny herinandro ihany ny ministera dia nomboka ny fampiantsoana dia arakarak'izay no aingana na tsy ny fametrahana lalàna. Antenaina fa isy ny filaminana eo amin'ny mpanakanto sy ny mpamorona ary ny OMASI. Antenaina ihany koa fa samy voaray avokoa ny sosikevitra arosin'izy ireo ka tsy ho tahaka ny zavaniseho nandritra ny fitondrana teo aloha. Tonga eto amin'ny fotoanany dogavarotra isika aorianan'izay. Ny atatsika mahakasika ny Star Tour andian'ny faharoa izay tanterahana any Antsirabe. Eo ihany koa ny andraisantsika vahiny avy amin'ny PKS Ankadifotsy. Rehefa avy eo.
Iti miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre à ma sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour, 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 bonjour. Ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour, bonjour nariwe. Bonjour, bonjour. Maru karazina gu amnas, saralota zamyan amnas. Je suis kadiabe. Bonjour. Voiture connectée. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. Créez votre réseau Wi-Fi partout où vous êtes avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1, vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchiaoze. Sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Na ia to goûter nenkizi. Sakafo rehetraretra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. manaba indray ny sampana fampalalamba avao amin'ny ty alina ity tsy zany fa andriamato ratanoara Julien zay tompony ndraiky teo nivony prikaesa ankady fotsy miarabanao tonga so eto amin'ny plateau an'ny Cool TV fantanina voalohany apetrako aminao hoe inona avy indray ary ireo tolotra misy aminareo ankehitriny. Voalohany teny moa dia faly miaraba ny mpijery ny Cool TV ny prikaesa eo ankady fotsy ary dia miraro ny sorehetra ho amin'ny mpianakavy zany. Ny prikaesa ankady fotsy dia manana tolotra vitsivitsy amin'ny fanomanana ny fanadina-panjakana zany. Voalohany indrindra dia ny gendarme, ny agent de police, ny inspecteur de police, ny greffier, ny magistrat, ny officier de police ary ny commissaire de police. Miara-miditra ve izy ireo sa hoe misy fidirana anankiroa zany izy ireo. Ny miditra voalohany amin'ny 8 avril zany hoe amin'ny alatsinainy ho avy zao dia ny agent de police sy ny gendarme. Reo zany dia niveau BPC zany ny agent de police sy ny gendarme. Niveau baka ndraiky kosa dia ny inspecteur de police sy ny greffier. Reo efatra reo zany ny agent de police, gendarme, ny inspecteur de police ary ny greffier dia miditra amin'ny latsinainy 8 avril. Fa ny miditra amin'ny 24 avril kosa dia ny officier de police baka plus 2 dia ny magistrat baka plus 4 ary ny commissaire de police baka plus 4 ihany koa. Ny magistrat eto zany dia magistrat financier, magistrat judiciaire, magistrat administratif. Ny datao fanadinana mbola tsy fantatra loatra eto. Ny matetika ny amin'ny prikaesa zany dia mianticiper foana. Zany hoe manomana mialoha satria araky ny toejava misy moa zany dia zay no anomanana ny prikaesa ny fanadinam-panjakana mialoha ary tsy adino koa fa concours izy fa tsy examen. Zany hoe reo efa manao mialoha dia manamtevina ny faripaizany dia zay zany no ataon'ny prikaesa. Dia ohatrany hoe ny magistrat zao zay efa nanao première vague, deuxième vague, troisième vague tao amin'ny prikaesa sy ny greffier dia afaka miverina mianatra indray satria betsaka ny zavatra ao atao. Fantatsika fa efa mataonany koa nareo ny tao anatin'io sehatriny hoe fampianarana io, inona ny tena hoe masarika ny olona aminareo? Masarika ny olona ao amin'ny prikaesa dia voalohany indrindra ny mpampianatra anankiray zao dia matiera zany no azafady dia mpampianatra anankiroa na telo mihitsy ara no mampianatra.
faharoa mamoaka major foana zany matetika koa ny eo amin'ny précaisse farany teo zany dia major be anankiroa no mivoaka tao amin'ny précaisse tamin'ny administrateur civil sy ny agent diplomatique amin'ny professionnel dia betsaka ihany koa zany ny fanovana sy ny fanatsarana atao amin'ny précaisse. Miteny ianao teo hoe major inona ny tena hoe tsy ambaratelo ny azahoanareo an'izay major zay? Ny tsy ambaratelo dia ny hoe ny fanavozana ny fampianarana dia misy mpampianatra vaovao ihany koa dia misy le ampitomboana teo dia manatsara foana zany ny ao amin'ny précaisse. Ohatra fotsiny zao le sotomana ny hoe première vague, deuxième vague, troisième vague magistrat sy ny greffier teo. Ny actualité nanadinana any amin'ny fanadinam-panjakana zany amin'ny présélection dia nefa ny actualité hatramin'izay ny janonan'ny fanadinana zay no hoe amerenana azy indray dia betsaka nefa ny actualité nisy zany hatramin'ny androany. Ny tena ianao teo hoe nisy ny hoe naverina ny fanadinana mety ahoana ny mahakasika an'ireo hoe olona hoe sendra hoe tao anatin'le fanadinana farany teo zao izy tafiditra ny taonany manaraka eo zao izy niempotra foana ty mety hoe tsy tafiditra ny taonany ahoana ny mety mahatonga izy zany dia magatana fanjakana izy zany sosikevitra moa angatana fanjakana manokana hoe reo zay efa tafiditra tamin'ny hoe fanadinam-panjakana teo loza fa satria ao anatin'ny taonany tsara kanefa niempotra le fanadina dia lasa mihoatra ny 45 ans zany rahareo dia tsara ihany koa sanga manaovana dérogation spéciale satria manahirana ihany tsy niakina tamin'ndrareo tsy na zavatra anseho. Fa aiza ary moa no ahitana anareo sy ny azahoana anareo? Nahitana ny adressin'ny précaisse dia ao akady fotsy 10 metatra ambonin'ny hectare ary ambanin'ny shell dia ao akaiky ny centre de santé Manampisoa. Ny téléphone moa dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 34 50 012 05 034 50 012 05. Iverenantsika kely eo mahakasika ny fampianarana nareo teo mampianatra ny resaka hoe fanadinam-panjakana ary ohatra koa zany fanadinana any amin'ny tsy miankina afaka miditra ao aminareo ihany. Zay afaka miditra ao aminay daholo zay tena maingetaeta fianarana sy fanovozana fahalalana zay mety ilainy any amin'ny sehatra misy avyavy. Ny ao aminay moa zany dia misy olona tsy hanala fanadinana akory fanjakana fa manaraka akory mpianatra ireo dia manatevina ny koriny any amin'ny indrindrindra établissement privé reny na public koa ara moa zany dia mandray cours ao izy zany satria efa lafolafo ihany zany vidina boky dia ao zany efa misy mpampianatra efa notsongaina sy manana traikefa isan-karazany dia zay no mahatonga le olona hiditra ao betsaka ao amin'ny précaisse. Ny amarenantsika anazy afaka mafisina maro ve ireo tolotra misy ankehitriny? Ny miditra amin'ny 8 avril amin'ny latsinainy zao zany dia ny agent de police sy ny gendarme, ny inspecteur de police ary ny greffier. Miditra amin'ny 24 avril kosa dia ny officier de police dia ny commissaire de police ary magistrat rehetra, magistrat administratif, magistrat judiciaire ary magistrat financier ka reo le olona zay efa tao dia tsara ihany miverina raha te mbola anatevina ny fianarana satria concours fa tsy examen satria betsaka ny zavatra ny ova. Ankasitrahany ary ianao vahiny teto amin'ny sampana fampianaram-bao mitovana andreo fanazavana. Zay ny amin'iny fanampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny voka-panadinana anatsarana ny fampananana asa sy ny fampandraisana anjara ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Yves Richard. Iaran'ny fanilikiliana indrindra eo amin'ny sehatry ny asa ny 5.20 isanjato ny olona manana fahasembanana. 9.20 amin'izy ireo no mbola mivelona amin'ny asa teny eto Analamanga, raha toka 2.20 isanjato any Vakinakaratra. Namoaka ny voka-panadiadiana mifandraika amin'izany ny Ofisy Nasionaly momba ny fampiofanana sy ny fampananana asa, ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ivitoerana nasionaly, misahana ny fampiofanana arak'asa ho an'olona manana fahasembanana, ho fanamorana ny fampananana asa. Ny voalaza teo hoe mbola vitsy ny orinasa izay mandray olona manana fahasembanana dia iny zany hoentinay manao sensibilisation ireo orinasa izay mbola tsy mandray olona manana fahasembanana anankiray zay ary andresen-dahatra anazy hoe misy ny orinasa mandray olona manana fahasembanana satria mety fijery ivelany fotsiny matetika no fijerin'ny orinasa dia tsy mandray olona manana fahasembanana. Anampy ny mpisehatra isan'ny tokony sy ny fitondram-panjakana handray ny anjara birikiny amin'ny fanapahan-kevitra, ny tantsoroka sy ny asa lara-pamena ho an'olona manana fahasembanana izany, hoy ny fanazavana. Tsy tsisy lalàna vaovao ho apetraka
satria anisan'ny ao anaty velorano koa le resaka hoe fampananana asa mendrika ho an'ny rehetra dia tsy maintsy hotanterahana iny zavatra iny fa tsy atao tokony hoe avoaka fotsiny izy nefa tsisy zavatra azo natao fa tsy misy fanapahan-kevitra ho raisina aoriana kely ao momba an'izay. Ny volana martsa 2024 no natomboka ny fanadiadiana tamin'ireo olona manana fahasembanana 527 ho an'ny faritra Nalamanga sy Vakinakaratra. Teboka nisongadina anatin'izany ihany koa ny fahafantarana fa manana faharitsihana ny olona manana fahasembanana. Nanaraka fampianarana ambony ohatra ny 450 isanjato nireo nahazo asa araka ny tokony ho izy. Hitany amin'ny fitoerana momba ny fampiofanana teknika sy ny fanofanana arak'asa ndraika ny 750 isanjato amin'izy ireo. Fa vehivavy malagasy avy any Koweït misy 250 indray ny tonga eto Tanindrazana androany. Taorian'ny fandogavany andehan'ny voalohany herinandro lasa teo. Niraisin'ny taleny kabinetra ny fiadidin'ny Repoblika izy ireo tamin'ny izany. Henri Florian. Androany tokony tamin'ny roro atolakandro no nigadana teny amin'ny serana mpiara-maridana Ivato ireo mpiasa malagasy vehivavy avy any Koweït misy 250 andiany faharoa amin'ny fampodina ireo mpiasa vehivavy avy any Koweït ireto. Nisy ny fandraisana an-tanana azy ireo izay niarahany fiadidin'ny Repoblika sy ny ministeran'ny mponina. Olana maro samihafa ireo nianjaly tamin'izy ireo ka nahatonga azy tapa-kevitra ny ody eto Tanindrazana izao. Miasa 2h du matin mandry 5h mifoha. Aniny tsy ampy asa mafy asy tokony zakain'olo misy telo igny zakain'olo araiky fô reraka zay aleza mody tsy vito za tsy natody noho ny famafisan'ilay asa zegny za zegny tamin'ny contrat anazy zegny karakaraha tobavy tsy maningana za magnano posy azy za manasaigna azy jiabiny tsy zakoko izy maventy tsy vizako ale za niala nifindra olon-kafa fitranao ho an'ny vehivavy malagasy za tsy hoe za farany misy jery volony zegny fô tagnoniako tsy voazare eky le raha voazaho za fa tsy tagnoniako andeha hagny feky zare filalapy fa tegna fa tsy manjary ary jerinjare tsy voavanjare afitranay ho an'ny présidentanay zegny misaotra izy zahay eram-po eran-tsaigny engan'Andriamanitra ny fiadanana io ambazy mantikariva miasa zay ataony agnampy azy alvada manjana. Nanamafy ihany koa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny Madagasikara izay nisolo tena ny filo tamin'ny fandraisana azy ireo fa ho raisina an-tanany ny fikarakarana azy ireo. Ny fikarakarana amin'izareo dia tsy maintsy hojerena akaiky aloha ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina dia hojerena akaiky koa ny fiomanana ny mboana fiainam-baovao zany hoe tsy maintsy misy fiofanana zany amin'ny resaka formation zany formation professionnelle dia misy koa ny accompagnement mba ahafahan'zareo mody miaraka amin'ny dina dia misy koa moa zany fiaraha-miasa miaraka amin'ny OIM sy ny ministèren'ny santé, ministèren'ny population sy ny protection de la femme satria efa be da be ny foto-drafitr'asa efa nomanina mikarakaran'izy ireo na mikarakara zay ny vehivavy zany ny fahasalaman'ny vehivavy satria tsy vitany hoe fikarakarana azy androany fa fiainam-baovao mihitsy zany no ho anampiana an'zareo sady dia bien sûr tsy maintsy mazava ho azy fa ho ampiana koa zany amin'ny fampodiana azy any amin'ny toerana fiaviana. Taorian'ny fandraisana azy ireo teny amin'ny serana mpiara-maridana Ivato no raisiny tena mila mpampanjakana Ambotsirotry ihany koa ireto andian'ny faharoa ireto andraisana azy tonga soa eto Tanindrazana. Mbola hisy ihany koa ny andian'ny fahatelo amin'ireo mpiasa vehivavy avy any Koweït ireto izay vinavinaina ho tonga ny asabotsy izao raha ny fanazavana hatrany. Ankilany raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena olona telo no voasambotra izy ireo ny farin'ny herinandro teo izy ireto izay mpanangona ireo tovovavy ary mikarakara pasport sy manondrana olona any Arabia Saoudite. Lafy mavao hafa tanteraka kosa indray dia ho toto-tsaina any Antsirabe manomboka ny faha-roapolo ka hatramin'ny faha-roapolo ny volana aprily izao ny Star Tour andian'ny faharoa. Teboka maro no ampiavaka ity andian'ny manaraka ity raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Ho toto-tsaina anatin'ny 3 andro any Antsirabe ny faha-roapolo faraika amin'ny roapolo sy faha-roa amby roapolo ny volana aprily ho avy izao ny Star Tour andian'ny faharoa. Hiavaka hatrany ity andian'ny tira ny fanazavana maro ireo hetsika mandritry ny fotoana. Ny programma moa zany dia tsy miova fampisehoana maimaim-poana no atao no atolotra ho an'ireo mpanjifa sy ireo mpanatrika ny Star Tour mandritra ny 3 andro dia artista fatan-daza no handray anjara amin'izany. Anisan'izany Matamax, Jessie Flavioana, Daddy Love, Tansimena sy Lola. Mandritra ny 3 andro dia misy ny animation izay rahantsika miaraka amin'ny Teka sy Andro Baronne mety azahoantsika loka
maro be hoan'ireo mpianakavy rehetrarehetra izay tonga mitsidika ny startora dia mahasamihafa anazy koa amin'ity taona ity dia misy ny karavanina izay hiainga eo amin'ny usine Antsirabe makivaky ny tanàna ny sabotsy ny voalohany ny andro voalohany izany dia mifarana eo amin'ny gare izy io mandritra ny 3 andro dia misy mifampisehoana zany isakariva ny animation manomboka ny tolakandro dia ny mamarana anazy ny alahady maraina misy ny fiaramiasa izay atao miaraka amin'ny ligue régionale Vakinankaratra misy course VTT izay afaka andraisan'ny tsirairay anjara eo Antsirabe dia ny amarana anazy moa zany dia ny fampisehoana maimaimpoana irana miaraka amin'ny lola dia ny fanentanana moa zany eto dia manentana ny fianakaviana Ray Amantolo dia ho any Antsirabe iara ifaly iara ikorana mandritra ny fetin'ny Pasika dia tonga avy mitsidika ny startora satria ahitantsika ireo vokatra maro samihafa vokatra tsy tara rehetrarehetra misy loka maro samihafa ho zaraina na ho an'ny kely na ho an'ny lehibe loka maro ihany koa araka izany ho zaraina mandritra ny startora andeha ny faharoa ity fanapetraka androany ny vato fototra fanorenana kianja sentetika ao amin'ny fokotany akany sambatra itosy tonga nanatanteraka izany tany an-toerana ireo olo-manakaja maro ny tarihan'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Moriflora. Napetraka androany tao amin'ny fokotany akany sambatra itosy ny vato fototra ho fanorenana ny kianja mandara-penitra ho an'ny tanora akoatra ny kianja filalavam-baolina isy ihany koa ny kianja ho an'ny taranja tsipika netibe aorina miaraka amin'ity kianja manara-penitra ity no amafisin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena fa miangaven'ny fotony ny azahoana mpilalao Matianina tanjona ny amitrahana izao kianja izao ny anomezana lanja ny tanora eo ihany koa ny fanatanterahana ny velirano natao ny filoha Andry Rajoelina. Fotoana zao tsika tokony lasovavy dia tena hitondra fanovana tokoa ary anaraka ny vina sy ny velirano napetraky ny président Andry Nirina Rajoelina. Ny foto-drafitra asa toy izao ny tontolon'ny fanatanjahantena dia sehatra iray tontolo iray ahafahany rehetrarehetra na io mpandrara na io mpitantana na io mpanao politika na io mpanao fanatanjahantena na io tanora mifanerasera ka ataontsika karazana vitrine ny eto aminareo ato amin'ny commune ny Andranonahoatra ny Batobentanana satria zao tokoa ilay velirano ny fanaovany filoha Andry Nirina Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy tapitra zay ny fotoana tsy nijerevana antsika tanora tapitra zay ny fotoana na nadinoana antsika mpanao fanatanjahantena fa manomboka izao tokony laisoko vavy ny tanora sy fanatanjahantena no ataontsika ho fanohitra andehanana amin'izany tena fampandrosoana any Madagasikara izany. Ankoatr'izay ao anatin'ny fanomanana ny kanina 720 izay andraisan'ny bariady Madagasikara anjara isika izao ho tanterana atoato ihany koa ny fifidianana izay filohan'ny federatsiona malagasy ny baolina kitra mba ahafahana manomana ny ekipa malagasy. Mba aoka kosa re mba tsy ho ny comité de normalisation tsony no hitondra ny kanina ny barea any amin'ny kanina fa tena ny président fédération zay ho lany amin'ny fifidianana demokratika ka hijerena amin'ny fomba zay farany maika mba tsy sanatrian'izany ho irina amintsika nareo anatin'ny comité de normalisation la itsiny raha sanatria tokoa misy ny tsy fahombiazana fa aoka re mba tena ho anatiny tena saina tony sy feno fahavononana no hiatrehan'ny ekipany Madagasikara ny barea zany lalao lehibe izany. Hitoy manerana ny nosy araka izany efa metrana kianja manara-penitra tahaka izao mba ahafahana manome lanja ny tanora indrindra fa nisetry ny fanatanjahantena ka hanana ny Madagasikara mpilalao Matianina. Eo amin'ny fanamorina fiarakodia ho tanterahana any Antsirabe mandritra ny 3 andro ny rally passion 7 izay vondrona ny klioba 3 samihafa ny fikarakarana azy. Moriflora Andra. Ho tanterahana mandritra ny 3 andro ny 20, ny 7 ary ny 20 ny volana aprily ho avy izao any Antsirabe ny rally passion 7 izay tafiditra ao anatin'ny première manche championnat de Madagascar. Klioba 3 no hikarakara izany, ao ny klioba ACCT, ny MSA ary ny taxe. Hanana ny mampiavaka azy araka izany
ity Rally Passion 720 ity. Dia le spécial moa zany misy spécial 720 ary 8 karazana le izy dia 129 km ny spécial ary ny lalana ny liaison kosa miaraka amin'ny liaison total 237 km. Mampiavaka voalohany indrindra dia voalohany ngambany vao misy hoe club anankitelo atao anatin'ny fédération miaraka miorganiser rally anankiray dia ny tanjona moa amin'izany dia anehoana ny firaisankina izay misy atao anatin'ny sport auto ary ihany koa moa ny fanambarana ny hery ahafahana manao zavatra tsara. Ankoatra izay, hisy ny fiverenana amin'ireo lalana izay efa nilalaovana teo aloha, ankoatra ny lalana vaovao. Raha eo amin'ny lalana dia verina ngambany tao anatin'ny efa 10 taonany nisy ny nanaovana ny spécial izay nakany bity. Tamin'izany fotoana izany dia Judas ry Détienne nanao ary ankehitriny zany iverina indray isy apahany amin'ilay lalana makany bity raisina ho atao spécial lalaovany amin'ny Rally Passion hoavy. Vinavina aloha dia raha mba tonga eo amin'ny telopolo tsika efa faly ny organisateur rehefa tonga eo amin'ny telopolo ny isan'ny mpifaninana. Dia sadino ho an'ny rehetrarehetra fa eo mivaty fotsy zany dia isy foana spectacle mandritra ny manomboka ny androny 18 parapatonga ny 20. Any Antsirabe araka izany no fampitaona indray ireo mpanamory sy ireo mpankafy ny rally ny 20 hatramin'ny 20 ny volana aprily ho avy izao ao anatin'ity Rally Passion ity. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity alina ity sorana nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo nanaraka ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara atao. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amlety Koubé. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zavy aminazy zitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.